Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no iarabanantsika liavako malala tratrity talata fa 9 volana janoary ity ny bokin'ny mpitoroteny toko faha 110 toroteny toko faha 110 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo no mofinaina antsika liavako mpitoroteny toko faha 110 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Azo-pahazo eny ambony rano hanina fa ho hitanao ihany zany rehefa ela. Samy omeo anjara ny fito ary na dia ny valo aza fa tsy fantatrao izay fahorianan-jo aty ambonin'ny tany. Raha feno ranon'orana ny rahona dia alatsany amin'ny tany izany ary na mianjera miaina atsimbo na miaina avaratra ny hazo dia eo amin'izay ianjerany ihany no andriny. Izay fatra-pihevitra rivotra tsy hamafy ary izay manahy ny rahona tsy hijija. Toy ny ahafantaranao, toy ny tsy ahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taonanao an-kibony izay manananaka dia toy izany no tsy ahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia hafahafazo ny vonao ary amin'ny hariva dia azatsahatra ny tananao fa tsy fantatrao izay hovanina, na ny teo aloha na ny teo aoriana na angamba samy hovanina avokoa izy roa. Mamy tokoa ny mazava ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro fa na dia ela velona aza ny olona dia aoka ho faly amin'ny andro rehetra izy ka hahatsiaro ny andro maizina fa ho maro ireny izay rehetra ho avy dia zava-poana. Ray masonao manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tany amin'ny taona 90 tany ho any dia nisy fomba fiteny nitsoka teto Madagasikara. Fomba fiteny entina toko politika na hetsika politika ny teny manao hoe lasy izao. Mety mahatadidy an'izany ny ankabeazan'ireo zokiolona lasy izao. Fanentanana andray andraikitra, fanentanana hetsika tamin'izany fotoana izany. Fanentanana tsy hipetraka amin'ny toerana anankiray na hionona amin'izay toe-javatra iainana vanim-potoana ankehitriny ilay kikika tamin'izany fotoana izany hoe lasy izao. Somary nisy tohiny kely raha mola izy. Dia ity mofinaina teto ampitanantsika ity dia karazan-drazana antso tahaka izany hoe lasy izao. Iny hoe lasy izao raha vakina amin'ity tononkirana Solomonina ity ny hoe tsy tokony hita rehetra. Tsy tokony hita rehetra, mila manao zavatra. Ary raha miteny raha mamaky tsara ity andininy ity tsika dia tsy fanairana fotsiny hoe hanao zavatra le izy fa tena fanairana mihitsy tsy ho kivy eo am-panaovan-javatra. Nisy filozofa rosiana antsoina hoe Aleksandra Solzhenitsyn. Aleksandra Solzhenitsyn isan'ny olona nanam-pahaizana tamin'ny fotoanandro prix Nobel de littérature tamin'izany fotoana izany. Any amin'ny taona 1970 izy indray maka dia nanao conférence tao amin'ny université any Harvard. Isan'ny université nalaza tamin'izany fotoana izany, eny Mandraka ankehitriny ary isan'ireo université 10 malaza eto ambonin'ny tany ny université any Harvard. Dia nanasa ity rusa izay antsoina hoe Solzhenitsyn ity ny université. Ary ilay conférence nataony tamin'izany fotoana izany dia izay tandrify amin'ny vanim-potoana iainantsika, indrindra antsika eto Madagasikara mihitsy. Eran-tany dia ilay hoe le déclin du courage, maladie de l'Occident tamin'izany fotoana izany. Hoe lohateniny izy raha atao amin'ny teny frantsay fa tsy tamin'ny teny frantsay fa tamin'ny teny anglisy. Lay raha jerena dia ny hoe amin'izany taona 1970 sy 1990 izany dia efa nanao antsoavy Solzhenitsyn manao hoe marary ny fiarahamonina tandrefana. Marary satria miaina ny risim-po ao anatiny. Fiarahamonina tsy misy risim-po.
fiarahamonina tsy misy rispo zay nateraky ny confort zany hoe nateraky ny satria ny confort zany hoe ataontsika hoe ny fananana zavatra feno eo amin'ny fiainana indraindray de mampihena ny risim-po araka ny Solzhenitsyn io ary toa zay mihitsy ny hitantsika ankehitriny rehefa eo amintsika vonona daholo ny zavatra rehetra de manjary lasa fiarahamonina tsy manana rispo, fiarahamonina kanosa, fiarahamonina tsy voninkiady, fiarahamonina zatra tolorana ary io tsy ilay fiarahamonina ihany fa leader ao anatin'ny fiarahamonina reo mpanefi saina ao anatin'ny fiarahamonina ataovy hoe ny intellectuel, ny avaram-pianarana, ary tsy ny avaram-pianarana ihany io fa reo mpanefy toe-tsaina, reo mpamolavola toe-tsaina, mpanabe, mpitondra fivavahana, mpanao politika, ireny de mpanefy toe-tsaina ary ny karazan'olona mpanefy toe-tsaina ireny dia mety ho tratran'ny fitambotsorany faharisihana ka mety olona tsy manana heritsaina, tsy mamboly heritsaina, na mety olona koa tsy manana toe-tsaina voninkiady ka manjary mora manaraka volotany, mora manara-bolotany ary narana de zao na ny mpanao politika raha mety tsy manana foto-kevitra intsony voizina, tsy olon'ny prinsipa, tsy olon'ny foto-kevitra fa lasa tsangan'olona fotsiny ihany, tsy tena manana tsanga-kevitra mazava ho Solzhenitsyn satria miaina ao anatin'ny fiarahamonina efa novolavolaina hijery tombontsoa manokana ho an'ny tena tsy voninkiady. Aretiny tandrefana amin'ny taona 80 no efa niteny an'izany ity mpanoratra rosianina ity. Fa raha mijery ny fiainantsika ankehitriny tsika de tsy mifanalavitra amin'izany mihitsy ny zavatra hitantsika ankehitriny, lasa ataontsika hoe fiarahamonina tsy misy heviny, tsy manana tena antom-pisiana mazava, fiarahamonina velona mba hihinana fotsiny, fiarahamonina velona mba hihinana. Inona hoe velona mba hihinana? Lay resahana eto de lay hoe fiarahamonina tsy meritreritra afa-tsy ny consommation ary efa kitihinao lay fihinanany, ilay consommation any dia zay izy de mitabataba izy satria tsy fiarahamonina velona mba hihinana satria zay le fiarahamonina consommation ana internet, consommation Facebook, consommation ana fitafiana, akanjo, luxe isan-karazany ary dia lasa tsy tena manana, tsy mahafantatra ny antom-pisiana mazava. Ary eo ny anjara toeran'ny fivavahana, ny fivavahana de ny finoana zay Andriamanitra ao anatintsika dia mampisy hevina ny fiainantsika. Ny fivavahana izay arahantsika vavahana kristianina dia tsy mitaona antsika hibanjina ny fanjakan'Andriamanitra ihany satria ny fibanjinantsika ny fanjakan'Andriamanitra dia ateraky ny fiovampontsika. Ny fiovampontsika no mahatonga antsika mana fahasahina hijery ny fanjakan'Andriamanitra ary dia ohatsika hoe lasa misy sensa, lasa misy fomba fijery vaovao, misy heviny vaovao ny fiainantsika satria itsika kristianina. Fa raha ohatra ka tsy kristianina isika, tsy nandray lay fiovampo, lay fiovantsaina, lay fiovam-panahy na fibebahana zay nazahoanareo azy dia rehefa tsy nandray an'izay de zao manjary toy ny olona velona mba hihinana fotsiny ary rehefa velona mba hihinana de zao andevozin'ny fihinanana eto amin'izao tontolo zao de manjary resahany Solzhenitsyn teo hoe lasa olona tsy manana rispo, lasa misy olona tsy manana courage na hiasa na hananga-javatra na hanova zavatra. Ary dia amin'ity ataontsika hoe taonjato iainantsika ity tsy zay ihany lasa tady fahafahana ny olona fa tsy manao zava-dehibe ny andraikitra sy ny adidy, maika ny olona hitady fahafahana ary nandray ara mandositra miala amin'ny toerana misy azy mitady fahafahana fa tsy vonona handray andraikitra am'izay mety ho tandrify azy. Io le tenen'ny Solzhenitsyn manao hoe liberté sans devoir, hoe fahafahana hiteny mahamaika, fahafahana lay mihinana lay consommation ny mahamaika lay fiarahamonina ankehitriny fa tsy fahafahana heritreritra ny adidiny, tsy fahafahana heritreritra ny zavatra ny tandrify azy.
ary izay mahafinaritra anankiray amin'le ny kristianina dia tena mametraka ny devoir alohan'ny zavatra rehetra, mametraka ny adidy, mametraka ny andraikitra alohan'ny tena mihitsy ary, alohan'izay tadiavin'ny tena mihitsy ary. Mazava ho azy, zoatra masina manao hoe aoka hanao ny namana mihoatra noho ny tena ny avy ary. Ho Paoly, zany hoe aoka ho ny devoir anao ho lasa alohan'ny droit anao aza. Tsy de tena zay loatra ny toetra ny olona kehitriny, satria ny olona kehitriny dia legaliste, lasa Solzhenitsyn dia milazany hoe legalisme izay tsy tena legalisme mitondra ho amin'ny fahatsarana, fa legalisme mitondra ho amin'ny ataontsika hoe fahalainana ary de nitazantsika fiarahamonina kehitriny dia io tazantsika io fiarahamonina miakanosa, fiarahamonina tsy misy tsona antsoina hoe hero, fiarahamonina tsy mamolavola olona vonin-kijoro, vonin-kiafy, vonina anao zavatra, fa fiarahamonina zay miady ho an'ny tena, fiarahamonina miezaka ho amin'ny fahafinaretana ho an'izay mahafinaritra, ary dia fiarahamonina zay hitantsika maneran-tany ireo ny antsoina satria mamaritra ny antsoina hoe tafita, ny antsoina hoe olona tafita ny fiarahamonina kehitriny de tsy ilay fiarahamonina manana misy heviny fiainana, tsy ilay fiarahamonina manompo ny fiarahamonina, tsy ilay olona manompo ny fiarahamonina ro savant amin'ny fotoan'andro 1920 de zao tsy manao fikarohana mba hampanankarena ny tenany, fiarahamonina no fikarohana miafy mba hahasoa ny hafa. Fa ny fiarahamonina ankehitriny de tsy zany variana amin'ny luxe, amin'ny zavatra maro samihafa ny olona ka manadino ny tena maha olombelona azy ary. Raha tsy resaky tsika ny olombelona maika mofa ny kristianina izay manana antom-pisiana mazava. Ity mofo ny ato-piatanantsika ity ary dia manitsy zany fomba fijery ataontsika hoe fomba fijery efa mivarilavo amin'ilay mahaendrika Andriamanitra izany, dia manaitra reto lay andininy voalohany amin'le mofonaina atsipazo eny ambonin'ny ranony haninao fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Zay le tsika teo manao hoe fiarahamonina mahatsiaro hoe lasy zao, zany hoe inona ny dikan'io teny io, inona no ambaran'io teny hoe lasy zao, lasanao inona? Voalohany de zao hoe sahianao amin'ny fiainanao mandray risika, sahianao mana fahasahiana anao investissement. Zay le hoe enao manana mofo, rehefa miteny hoe mofo tamin'ny testamenta taloha na amin'ny zoatra masina dia omeo anay an'iny mofonay na omeo anay an'iny haninay, milaza inony zany, milaza lay sakafo hohaniny zany, milaza le fivelomany zany, milaza lay zavatra azonao isan'andro zany, de zao ampiasao zany, atsipazo eny ambonin'ny rano zany. Raha miteny hoe rano tsika eo dia lay zavatra mikoriana zany, zavatra tsy hitanao rehefa avy eo, fa ny tiany tenenina tsy lay mofo loatra, le hoe iny atsika mazava ho azy raha tsiponao ao mofo de inona moa zany efa rano mety ho an'ny trondro, le trondro mety mbolo hitanao ihany rehefa avy eo, zay le izy. Zany hoe ny tiany soratra masina ao an-tsainao de zao manao hoe enao tokony manana fahasahiana, ny taonanao zany eto ny hanana fahasahiana hanangan-javatra, fahasahiana hanao zavatra, fahasahiana hanao investissement mihitsy ary, fahasahiana hametraka ny volanao amina toe-javatra anankiray. Raha zay no azo ilazana azy. Falatsika moa fa bokim-pahendrena ny bokin'ny mpitory-teny, manaitra anao zany tsy hitahiry mofonao fotsiny eo, tsy hitahiry ny ambo-mofonao fotsiny eo, fa mitahiry ny ambo-mofonao mba ho ampiasainao. Zany hoe mitaonanao zany i-investir, mialatsiny amin'ilay voambolana, zany hoe mitaonanao ametraka mipetra-bolanao ho ampiasaina. Mampatsiaro n'lay fanoharana momba ny talenta any Mateo 10:20, ny hoe fa nahoana ny volako napriminao to fotsiny tao, fa ampiasao, ary reto zany de zao ampiasao ny mofonao. Heviny voalohany zay zany ravako malala, le hoe lasy zao de zao mitaonatsika zany hiezaka, mitaonatsika tsy hipetrapetraka, mitaonatsika ampiasa izay eo ampelantanantsika. Misy risque zay, mazava ho azy, misy zavatra ndray ataontsika hoe mety misy zavatra sedraina am'izay, fa hoy mpitoro-teny eto manao hoe manana fahasahiana de manana finoana.
eo ampanaovanjavatra fa ity andidy tsotra masiny ity ihany le hoe lasa zao de hoe andao samy ezaka tsy andry tolorana fotsiny tsy andry ataontsika hoe miandry ny hafa fa ianao ampiasao zay ihany aminao iny ary hitantsika fa be de be ingeny olona ndraindray tsika mieritreritra manao hoe rehefa manangan-javatra de tsy maintsy zavatra ngeza be foana fa azo atao manomboka zavatra amin'ny kelikely aloha ary indraindray na mijery ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny rehefa nilozan'ny toetrandro na vanim-potoana iainantsika ankehitriny hoe mandeha mitady asa roa mandeha mianatra mba hitady asa de manao CV tsara tarehy eo de mandeha mitety birao efa tsy ho zantsony afaka folo na roapolo taona ny fiainana tsy zantsony satria efa misy ny intelligence artificielle fantatry ny tanora zany afaka mampiana teny ianao ary tsy voatery université be reny tsony fa eo no andrefesana ny hoe ny maha olona anao feno mihitsy no hitsarana rehefa avy eo nitsarana anao no zany dia miomana ho am'izany rivo-baovao zany ny fiarahamonina hoe tsy mianatra mba hitady asa fa mianatra mba hanorina orinasa mianatra mba hanangana orinasa ny asa azo foronina fa tsy voatery hoe ny asa tsy maintsy hoe andeha ho ary andeha metraka tsy zany fa ny asa de azo foronina ary zay dia tiany mpitory-tenenana atsipazo ihany amin'rano io mofonao iny fa hivadika zavatra hafa iny de ho hitanao ihany rehefa avy eo zany hoe sahianao mampiasa zavatra azay mahatonga azy miteny eto hoe jerio tsara fa miresaka famafazana izy miresaka fijinjana izy miresaka rano izy miresaka mofo izy miresaka hazo izy zany hoe tena miresaka fandraharana mihitsy eto ity soratra masina ity de zay mahatonga antsika mitemana hoe raso zao zany hoe ho an'ny fiainanao ho anao tanora ankehitriny ho anao malagasy ho atsika kristiana de zao fotoana tsy fipetrapetrahany zao tsy fotoanany fahakiviana tsy fotoanany fitambotsorana satria le fiarahamonina misy atsika de fiarahamonina misitona ny saitsika ho morakivy ho tsy hanao ninonina ho mieritreritra manao hoe tsisy azo atao tsony efa vita efa misy mpanao daholo rery tsy zay mihitsy fa mitaona anao manao hoe manaova zavatra fa ny faharoa zay tiany sotra masiny teo takatitsika koa de zao aza morakivy fa ny zavatra rehefa manao zavatra tsy maintsy misy fahasarotana zany hoe nitaonanao zany le baiboly eto nitaonanao ny mpitory-teny eto zay Solomona onanao azy mpanjaka fahatelo teo amin'ny tantarany zanak'Israely dia rehefa no zavatra ianao de zao tsy maintsy misy fisedrana raha ohatra ozy ka fatra-pijery rivotra fotsiny ianao nijerenao zao tsy hamafy mihitsy ianao satria ny rivotra dia fahavalon'ny famafazana de raha rivotra foana no jerenao de zao tsy hamafy mihitsy ianao fa aza any am'le rivotra amin'ny masonao fa mitady hafa vahaolana rehefa tsy maintsy hamafy ianao kanefa misy ny rivotra de ahoana no ataonao tsy hamafy ve zany hoe azay matetika nahaterahany antsoina hoe civilisation ny civilisation nge teraka tao anatina zavatra sarotra foana matoa misy ny barage dia satria tsy tafakatra mila rano ny olona ny tanety mila tondrahana nefa ny rano ary ambany ery ahoana ny fomba mpakarana ny rano aty ahoana ny fomba ndrahana ny tanety de teraka ny barage zany hoe ao anatin'ny tsy fahampiana ny teraka ny civilisation ary raha ohatra ka tsy maintsy hamafy ianao nefa ny rivotra misy de any amin'ny rivotra ve masonao sa any am'le tambary na le tanimboly mila n'lay voly zay mahatonga ny soratra masina eto mazava manao hoe eo ampanaovan-javatra ianao de mila olona manana fahasahina mila olona tsy kivy satria le tanjona no maika lay tanjona no mpanjinina raha ohatra ka olona nijery ny rivotra Jesoa raha zany hoe raha nijery ny fahasarotany Jesoa de tsy nanaiky ho faty tao amin'ny hazo fijaliana izy fa satria tsy tany amin'ny fahasarotana ny masony tsy tany amin'ny karavasy ny masony tsy tany amin'ny eso ny sofiny ny aino na tany amin'ny kapoka ny banjininy fa tany amin'ilay missionany tany amin'lay banina tany amin'lay asana mpanirahana azy zay natonga azy niteny tamin'ny Petera manao hoe atovo abakanesa atovoko nory satana satria Petera ny taonan'i Jesoa hijery ny rivotra
mba tsy hamafy ny teny taminy sanatria aminao ny ho fataony azy fijaliana sanatria aminao aza manaiky an'izany ianao zany hoe ndrivotra jereny fa aza mamafy de hoy Jesosy mana hoe makanesa to vohoko anao ry Satana fa tsy ny rivotra mihitsy no tsy hamafazako raha jerena ny tediny tsotra masinay ty tahaka izany ko raha ohatra ka ny rivotra mimpanjin'ny Saoly mpanjin'ny Saoly zay lasa Paoly de tsy tonga apôstôly izy ny fanenjehan'ny olona azy fanenjehan'ny koritianina azy fanenjehan'ny galatianina azy raha mijery ny rivotro Paoly de zao ho tsy tonga taty amintsika mihitsy ny filazantsara raha ohatra ka mijery ny rivotra i Mosesy de tsy ho tafavoaka ny Egypta ny zanak'Israely satria ny kiviany Farao izy betsaka ny zavatra nahazo azy fa zao tsy tany am'le rivotra ny masony fa tany am'le zavatra tsy maintsy atao le famafazana de nitady vahaolana tamin'ny famafazana izy na de teo ara ny rivotra de resy ny rivotra no zany dia izay toe-tsaina izay ny tiany baiboly mpanjintsika manao hoe sahy manao zavatra sahy manangan-javatra ianao anke manana n'Andriamanitra mahay zavatra rehetra ary mampiasa saina ianao de aza variana aza miandro hoe rehefa manangan-javatra de mora rehefa manao zavatra de mora rehefa manao zavatra de mora vita izay toe-tsaina mora vita zay toe-tsaina mora manana zay izay toe-tsaina mora miody zay no fahavalony antsoina hoe courage ary hitantsika fa eto Madagasikara de mbola miaina am'izany sika satria be de be ny olona mbola miaina amin'ny cueillette mbola miaina amin'ny fiotazana ary mbola mieritreritra ny ainy amin'ny fiotazana rahatrea tsy eritreretiny hoe mangalatra ngizy fa voaeritreretiny hoe mioty izy satria rehefa mahita zavatr'olona eny ananinany eny izy tonga de raisiny le izy marina fa fantany fa mangalatra izy saingy zao le toe-tsaina mora manana le toe-tsaina tsy manana courage hanangan-javatra le toe-tsaina hamoron-javatra izay no ambarany soatra masina eto manao hoe sahy ianao manipy ny mofonao sahy mihitsy ianao miinvestira sahy ianao manao zavatra ary mivonona ianao hisedra ny sarotra fa izao ho avy ihany zay afafinao anio zay afafinao ampitso mety ho vanina mety tsy ho vanina ary mety ho miara-banina zany hoe ny zava-dehibe de lay fanaovanao zavatra amin'ny finoana fa ny fahatelo zay hevitra itiandriny tsotra masina ty koa de zao sahy koa ianao manao asa soa sahy ianao mizara afafazo eny amin'ny rano ny mofonao midika zany de manaova ianao asa soa mizaha ianao mizara mazava tsara io andiny koa azo atao an'izay tsara mihitsy io ny hoe ianao dia afafazo fa tsy fantatrao zay vanina naneo aloha naneo aoriana mamafaza vo ianao zany hoe manaova koa ianao manaova ianao zavatsoa manaova ianao zavatsoa tsy hoe manao zavatsoa ianao de mbola hiverina aminao iny ohatra hoe mandeha manome vola mahantra fa ngambo ty mahantra ty any orinany mba mety ho manan-karena de amme andray tsy zay loatra fa lay hoe mampatsiaro ny tenin'ny toro malagasy hoe soa atao le venam-bola zany hoe ny zava-dehibe dia ny fahatsiarovana hoe tsy very akory ny soa ataonao ary zay soa ataonao zay de fantatsika fa Andriamanitra mamaly azy ka raha miteny eto mpanao mpitoro-tena manao hoe andao lasy zao andao anao asa soa lasy zao andao hizara lasy zao andao hanome ary izay zavatra omenao zay dia manjary mitondra soa ho an'ny mpiarabelona ho an'ny fiarahamonina rehefako malala eto am-pamahanana ary dia hotsika manao hoe fiarahamonina miamalaina fiarahamonina tsy voninkiady fiarahamonina volavolain'ny toe-tsaina tia confort materialista ny fiarahamonina eny antsika ka tsy fiarahamonina any ka zay tsy manana zany de heverina ho mahatra de eto ary nytaonantsika hanova toe-tsaina na iova toe-tsaina ny bokin'ny mpitoro-teny hoe miova toe-tsaina mba sahy manangan-javatra mba sahy mizara mba sahy miatrika zavatsarotra fa ny fiarahamonina na ny fiainana tsy misy zavatra tsy misy faharetana ny fiadanana tsy azo tamin'ny faharetana de tsy fiadanana tsy fiaretana de tsy fiadanana no zany de nitaonantsika eto ny boky mpitoro-teny hanaraka ny azy fijalian'i Kristy
raha jerena ny teny testamenta vaovao. Anaraka ny azy fijalian'ny Kristy. Io Kristy manao hoe zao ange raha misy olona teo mpianatra ka tsy mitondra ny azy fijaliana de zao tsy azo atao hoe mpianatra izy. No zany dia mila miova isika mahana fahasahiana ary tsy tokony atahotra ny tsy mahomby. Ny kanosa ny tsy anaovan'ny zavatra de zao matahotra ny tsy ahomby izy. Fa ho an'ny olona manana finoana manana ny Kristy de zao tsy mitahotra ny tsy ahomby ny zava-dehibe. Hoe za manao zavatra, za tsy hanao satria matahotra échec, matahotra ny tsy ahomby a. Fa izao tsy zay ny zava-dehibe, fa ny zava-dehibe dia ny fanaovanao lay zavatra. Ary rehefa manao lay zavatra ianao de zao na ianao mahomby de faly, na ianao naka-lesona. No zany tsy maty antoka mihitsy zay olona mandray fanapahan-kevitra hiatrika zavatra sarotra, mandray fanapahan-kevitra hanao zavatra, hanangan-javatra amin'ny finoana sy ny fitiavana namana, amin'ny finoanan'i Jesosy de zao raha mahomby izy tsara, tsy mahomby izy de naka-lesona indray ary dia manao zavatra vaovao. Fa tsy hoe tsy misy olona nateraka omby tsy voatery ho zany. Tsy hoe rehefa manana an' Jesosy anao satria kristiana de tsy maintsy mahomby foana, tsia. Mety mahomby ianao fa mety tsy mahomby koa, fa tsy hoe manompo fahombiazana akory ny kristiana, tsy hoe mivavaka amin'ny fahombiazana ny kristiana ka hoe tsy maintsy mahomby foana. Mahomby tokoa sika amin'ny fotoana, mazava ho azy tenin'Andriamanitra zany, fa ny fahombiazantsika tsy voatery ho ny fahombiazana eritreretin'Andriamanitra. Jesosy ara etsy nahomby, ka moa Jesosy nahomby foana. Jesosy ndray mandena nasitrana boka 10 ozotranin'i Jesosy raha ihany no niverina, 7 tsy nisy niverina. Hoy Jesosy manao hoe areza ny 6 fa maninona ty ray ty ihany no miverina. 1 sur 10 ny notin'i Jesosy. Jesosy rankeny toroahan'ny olona vato e. Toroteny tao an-tanàna ny toroahan'ny olona vato, ndroahan'ny olona. No zany de misy fotoana nandalo échec Jesosy raha ohatra ka resahantsika amin'ny résultat. Hoe Jesosy toa ndroahan'ny olona tao an-tanàna, Jesosy ny temana hoe afa atao mahazo miditra anaty kisoa ve ny devoly de mahazo tany miditra anaty kisoa. Ndroahan'ny olona Jesosy. Raha jerena amintsika amin'ny ataontsika hoe rafitsaitsika de hoe échec zany ny Jesosy. No zany dia tsy voatery hoe mahomby foana ianao ho any zava-dehibe de ny hoe ny fanaovanao, ny fampiasanao, ny fanomezam-pahasoavanao araka zay niantsoan'Andriamanitra anao. Ny vokatra raisina amin'ny finoana, ny vokatra de zao mety mahomby, fa raha sanatria tsy mahomby de maka-lesona de manatsara indray, satria zay ny fiainana kristiana, ady ny fiainana kristiana ary ny fananana zany toe-tsaina vonin-kijoro, vonin-kiady, vonin-kiezaka ao anatin'ny finoana sy ny fiankinana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavana izany no mampandroso. Ivavaka sika. Tompo misaotranao zay amin'ny soratra masina izay mampahery anay manova ny toe-tsainay mba hana fahasahiana nangan-javatra, hana fahasahiana hiasa, hana fahasahiana tsy ho kivy ao anatrehan'ny zavatsarotra, hana fahasahiana indrindrindrindra hatoky fa ny fisainanao Andriamanitra dia lehibe lavitra noho ny fisainanay. Mety tsy takatray ny fisainanao, saingy takatray kosa fa ny asan'ny fanahinao masina manome herim-po sy herin-tsainanay hanao zavatra ho an'ny hafa, indrindra ho anao Andriamanitra sy ny mpiarabelona. De mivavaka izay Tompo amin'ity tontolo andronay ity, tahio mba ho tsy olona malaina, tsy olona tsy mahajoro, tsy olona mora resy, fa olona vonin-kiasa, olona vonin-kijoro, vonin-kiatrika izay fijoroana vavolombelona tianao hijoroanay. De be fahasalamana sy herin-tanjaka ary fonona amin'ny toetra tsara rahay, olon'ny asa, olon'ny fanoloran-tena. De anapaka eo aminay amin'ity tontolo andro ity Jesosy ny fiadananao sy ny fifalianao. Saotra Jesosy. Amen.